Lafim-baovao ahafantateraka indray kosa momba ny fanesorana ny mpiasan'ny kompania ampitaterana anabakabaka Air Madagascar dia nanambara ny lehiben'ny gouvernement tafao anatin'ny fepetra izay anarenana ny kompania izany ankoatra ny fanarenana arabola izay efa nitetina 5.70 miliara ariary tamin'ny taondasa ary mbola isy koa ny fanampiana arabola ho an'ny Air Madagascar amin'ny taona 2024 ity. Jemy Maradanelina sy Mamira Samuel Atrany. Ny problème ny Madagascar io ny ratsika mahalala fa efa nisy karazana fanapahan-kevitra ny raisy ny gouvernemanta sy ny tafilakevitry ny ministra tam'izany. Hadinitsika tsara angamba fa tany amin'ny farataonany igny nisy vola nampidirina ao mba hampiainana tsaratsara kokoa ny Madagascar. Kompania nasionaly io manana ny maizy azy sy navela ny filoham-pirenena mipetraka fotsiny tam'izany ary ny gouvernemanta ka efa nisy fanapahan-kevitra igny ary raha tsy diso ny fitadidiko tam'izay dia misy etape maromaro ny vola no arotsaky ny fanjakana ao amin'ny ramady dia nisy ny 75 miliara tamin'iny fotoana iny d'ariary hanatanjahana sy hanatevenana ny fitantanana ao ary mbola isy ny amin'ity taona ty ka dia zay zavatra zay zany fandatsarana kanefa ao anatin'izay zany tsy maintsy misy fepetra raisina ihany koa na amin'ny fitantanana an'ireo fiaramanidina sy ny fisian'ireo mpiasa somary maromaro kely ao amin'ny Air Madagascar. Izany dia fanarenana mba hanatsarana ny kompania nasionaly sy tsinjovana ny tombotsoany be sy ny maro alandava.